miaraba tsika rehetra ry havana any amin'ny toerana rehetra zay andrenesanareo a ny tiafan'andriamanitra ty ny tenako any hoana mba hizara tenin'andriamanitra ho amintsika zay nomeny tompo atao anatin'izay fotoana 3 taona zay a zay tiako mba ho zaraina aminao zay manaraka ny tia satria tia anisan'ny zavatra tsapako sy ny ainako tamin'ny fiainako ireto tenin'andriamanitra zay ho zaraiko aminao reto. Le lohateny nomeko azy moa dia le hoe dingana 3 tokony iainan'ny kristianina raha te ho mpandresy izy a mandra-pialany eto amin'ity tany fandalovana azy. Ivavaka aloha angataka ny fanamasina ametraka ny teny ato am-poko sy ato am-bavaka. Raha io misotranao lehibe aho mianaran'i Jesosy Kristy Tompo a raha mbola menao fotoana tahak'izao aho izara ty afatra ho ity izy anapetrako tato anatiko tao anatin'izay fotoana zay niarahako taminao zay fenoy ny hery ny fananao masina aho enao ny tompo ny saina enao ny tompo ny fahalalana mangataka aminao a apetra ho eto am-bavako sy ato am-poko ny teninao a mba ho renesy ny olona ary mba ho raisy ny olona raha te ahita ny herinao magaga ny olona anao Jesosy ny voninahitra amin'ny anaranao magaga novako zany vavaka zany amen. Tahaka an'izao ty lohateny ty somary marako aminao hoe misy dingana 3 reto zay tokony iainan'ny kristianina raha te ho mpandresy izy a mandra-pialana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Hoe taminareo izy ho zavatra resahako aminao zao a tena zavatra ny ainako amponona ro tenin'andriamanitra ato anatiny ty atao hoe baibolina soratra masina ity a teo anatin'izay fotoana araky nambarako taminao teo a 3 taona ary androany a tena napetrako ny fanamasina tato anatiko mihitsy mba hizarany ty aminao satria marobe ny fanontaniana apetraky ny olona ao anatin'izany hoe fiainana maha-kristianina zany. Zavatra 3 lohateny karazana lohateny 3 reto meko anareo aloha ny voalohany indrindra dia le hoe ilay famonjena aloha zay nydingana voalohany zay tokony ho tsapan'ny olona amin'izany hoe kristianina zany ahitsio tsara amin'ny tenin'andriamanitra ry havana ny teny hoe kristianina satria hitako fa tena be dia be mihitsy ny olona ny diso fandray a amin'izany atao hoe kristianina zany fa maro ny olona rehefa hoe miditra ny am-piangonana na hoe koa mandray fandraisana fanasan'ny tompo a na koa navita dingana isan-karazany dia hoe zay le atao hoe kristianina. Fa androany mba ty ametraka kely aminao mihitsy a mba tsy ho diso fanantenana ianao raha tonga amin'ny fotoana ilana hoe eto amin'ity zao tontolo zao ety zay voalaza ny tenin'andriamanitra hoe ahoana marina moa zany atao hoe tonga kristianina zany ato anaty baiboly a maro be izy ato fandraso aloha aka andalatsoratra masina vitsivitsy fotsiny a ohatra fotsiny raha fa maky manana filazantsara no jareo nge tsaona toko 7 hoe misy ny liranga tena atao hoe mpampianatra soratra masina atsona hoe Nikodemosy fa tsy nafantatra mihitsy io rangaha io zany atao hoe fanjakan'andriamanitra zany tsy nafantatra mihitsy nefa mpampianatra soratra masina io ary zay natonga an Jesosy ny teny hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra. Azava hoe kely aminao mihitsy le hoe raha tsy ateraka indray a hitanao ato anatin'ity baiboly ty dolo zany raha fitiniko le hoe fahateram-baovao ry havana dia zao mila miaiky ny fahotana ny eloka sy ny fahotanao ianao zay nydingana voalohany ny eloka sy ny fahotanao mila ekenao eo anatrehana zany Jesosy Kristy zany ary tsy vitany hoe ekena fotsiny
fa mila ampiarinao ampinoana le tenin'andriamanitra any amin'ny Hébreux toko fahasivy ihany hoe ny rany Jesosy Kristy no manadio ao anatsika manko ry havana tena toroko anao be de be zavatra raha fitinina mody hoe fahotana ao anatsika ao fa rehefa mamaky an'io Hébreux toko fahasivy eo anao je inoko marina mihitsy fa ary mampirisika anao ao mba somary vakeo lavidavitra nge le izy ny ahitanao zany hoe taky ny ahony zany hoe fiasany zany rany Jesosy a zay nomboana latsaka teo amin'ny hazo fijaliana inona ny tena asany fa ho hitanao zany hoe manadio ny eloka sy ny fahotana tsy misy ry havana zany hoe nianatra an'izao a de afaka voadio zany eloka sy ny fahotana zany sisy zany zay na faten'iny Jesosy iny teny ambony hazo fijaliana sarotra nge ry havana ny manadio ny zavatra ao anaty misy saina io e tena toroko anao gamby ianao zay miainao a manaraka ny tiafary ty a mahafantara tsara fa be de be zavatra miodina isan-karazany ao anaty misy saina io fa androany ianao mangataka anao a ekeo ampinoana fotsiny zany tenin'andriamanitra hoe raha miaiky ny eloka sy ny fahotana ao ianao meko anao io andalatsorotra masony amin'ny epistily ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fafito miaiky mieloka sy ny fahotana de ahita zava-mahagaga sy takatra ny sainao anao ao anatin'ny sainao ry havana ngamby ianao mba mahita ihany ny zavatra mipetebe miodina isan-karazany ao anatin'ny sain'ny olona natonga ny olona mianatra mitady karazana toro lalana ny boky isan-karazana hoe ahoana mba ananana toetsaina ohatran'izao fa androany ianao ry havana ho fiteniko aminao iaho ary mila ampiarinao ampinoana averiko tsara mila ampiarinao ampinoana le hoe ny rany Jesosy mitelena tsotra Jesosy eo mangataka ny ranao a anadio ny fieritreretao mba atonga ho fimarina ao anatinao zany hoe fanadiovana fahatsorana milatsaka ao anatinao ny fahamarinana zany tenin'andriamanitra hoe voadio voavela eloka zaraiko aminao zany hoe satria zavatra tsapako tamin'ny fiainako tena tsapako mihitsy ry havana zany resaka aminao tena nahita misy fa tena be debe mihitsy ny zavatra niodina zava-dratsy niodina tato anatin'ny saiko ary nampiariko tamin'ny fiainako fa rehefa namariniko tamin'ny fiainako mihitsy zany hoe miaiky amin'ny vava ary mino amin'ny fo izany tenin'andriamanitra zany de mahita zavatra mahagaga ianao a iseho ao anatinao le sainao io zay nange ry havana ny tena toroko anao fa mahatonga ny olona miatraka fanontaniana mihitsy a maninona mieritreritra ohatran'izao manana ohatran'izao be de be nofo ratsy androany ianao a misy teniny Jesosy zay moa mijaona toko faha-efatra folo hoe andininy fahatelo amby roapolo misy an'izao toy an'izao hoe rehefa tena miaiky ny eloka sy ny fahotana ny olona de hiditra ho aminy aho ozy Jesosy zaho sy ny ray miditra ho anina jerevonareo tsara nge ry havana zany Jesosy le Andriamanitra no teny ianao an'izany miditra ho anaky mino an'izany ianao zany nge ry havana mila tanterahana mpinoana isan'andro hoe ozy Paoly manko rehefa tena miaina tamin'izany hoe tsy zaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anato tsy moramora nge ry havana zany hoe fiainana kristianina zany be debe manko ny olona metraka fanontaniana amiko ary hoe mahoana za mba kristianina ihany nefa maninona ohatra tsy de mahita fandresena loatra androany asiahako anao aloha tsy dikana voalohany te ataovy marina ao anatinao aloha zany hoe Kristy no velona ao anatinao ataovy marina ampinoana ao anatinao de manomboka hita zavatra tsy takatry ny sainao ianao satria
tsy ena ho intsony zany mijoro na mandeha na matory fa misy an'izany Jesosy zany ao anatina ao aho zany angeravana atao hoe fampiraham-baovao e tsy ena ho intsony no mandeha rery fa io Andriamanitra io tafapetraka ao anatina ao minoana ijaona toko 7 andininy 7 hoe hiditra ao anaty zany rehavana atao hoe kristianina hipetrahana zany hoe Jesosy Kristy sy fanamaso zany zany ny kristianina za tamin'ny voalohany tena toroko anao tena nianatra tena nianatra ihany hoe misy tadidiko tsara fa sy heritaona latsaka kely mihitsy mba hoe ho mpandray fanasan'ny tompo fa tena toroko anao fa tsy naheno an'izany tsy naheno an'izany fa nefa nisy mpanompon'Andriamanitra nanatona ary tena niresaka tamiko tahaka an'izao dia nampiariko mihitsy hoe ataovy zao dikan'izao amin'ny fiainanao dia tena tsaroko mihitsy tamin'ny fahenina amby roapolo taonako zany no nampiariko mihitsy zao tenin'Andriamanitra zareko aminao zao rehavana dia zao ny zavatra mahagaga tsy takatry ny saiko nanomboka nisy zavatra be dehibe niova tato anatiko tena tsy afeniko anao mbola tanora tamin'izany fotoana zany 9 taona fa be dehibe nisy zavatra tena tsapako hoe miendaka tato anatiko na fomba fiteny na fomba fisainana na fomba fanao na toetra ratsy tena tsapako hoe nisy zavatra niova mamerina kely ianao an'izany satria hoe tena tiako marina aminao misy ny atao hoe kristianina inona ny atao hoe kristianina veriko aminao tsara melohany hiderako amin'ilay dingana faharoa hoe olona hipetrahany zany hoe Jesosy Kristy zany na koa hoe hipetrahany fanamasina raha ihany io amintsika miresaka zao izy manomboka tamin'ny andro Pentekosta araky ny tenin'i Jesosy hoe mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala tsy avy aty aminareo ny mpananatra tsy izy io fa ny fanamasina Jesosy Kristy tonga indray amin'ny herin'ny fanamasina le lohatenin'ity toriteny ty moa ty hafa ty dia tena tiako averina moa misy dingana 3 reto tokony iaina ny kristianina mandra-pialany eto amin'ity tamin'ny fandalovany ty tsarovo tsara kely havana fa mandra-pialantsika eto tena misy ady tena misy karazana problema olana mandra-pialantsika eto amin'ity tamin'ny fandalovany ty araka nambarako taminao hoe matoa mitoreny zany rehavana am'izao tsika miresaka zao mbola nomeny Jesosy tombonandro latsaka kely fotsiny zao 20 taona tena 15 taona nanambaranao nanambara tamin'ny olona rehetra izany atao hoe Kristy velona ao anaty ampiaro mipinoana zao zavatra resahako aminao zao raha mba tena tia hita ny herin'Andriamanitra mivaingana ianao eo amin'ny fiainanao andavanandro lohateny moa somary averiko kely reto mba zavatra dingana 3 reto tokony iainan'ny kristianina dia voalohany le hoe ataovy tsapanao zany hoe famonjena zany zay ny atao hoe famonjena rehefa le zay ny atao hoe famonjena tsy resaka hoe miditra am-piangonana dia voavonjy tsy hoe rehefa niandra teolojia 10 taona dia voavonjy tsy zany jerefo tsara mihitsy ny hoe soratra masina rehefa le firy ireo mpampianatra soratra masina atorato baiboly tamin'ny andron'i Jesosy fa tsy malala ny atao hoe famonjena ianao raha manaraka ny tianao naiza toerana misy anao verifio tsara zany hoe Kristy velona ao anatinao eo apôstôly Paoly nanoratra an'ireo epistily ireo le havana mpampianatra soratra masina tao voalohany fa zao tsy mahafantatra n'izany famonjena zany raha tsy mifanena tamin'i Jesosy izy teny amin'ny lalan'ny Damaskosy ary nikarapoka nanomboka teo zay vao niova amin'izay hoe hay ve zany izy ty ianao koa izay manaraka nyty ry havana naiza toerana misy ianao zay loko marimarina fa zao manaova mise au point kely ianao raha mitondra anarana kristianina ianao manaova mise au point kely voavonjy ve raha araky ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra ato andrany ty soratra masina ty dingana faharoa ty dia le hoe misy teny zay eo amin'ny Efesianina 5:7 rehefa mamaky ianao misy an'le hoe aza mety mamidovay nareo fa am'izany dia misy fanarana po amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanamasina ty resaka
fanamasiny ty ravana sy fenony fanamasiny ty raha mamaky tsara ianao tantara Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra efa mba nitoroteny nampianarin' Jesosy toroteny any ankery zalahy ro amin'ny naporisihany ary efa manahita za vo mahagaga ihany zalahy niorakoraka mihitsy hoe demonina anaiky anao noho ny anaranao fa alohan'ny akarany Jesosy am'izay tany an-danitra de zao azo mbola mandihy mitoroteny am'izay aloha nareo fazo ery anareo zay revo tsara miteny amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany io ry havana andininy fahavalo azo ery ianareo zy ary vavolombelo koa manomboka eto Jerosalema jodi hatrany amin'ny farany tany androany ry havana mba te resaka aminao mihitsy tena fiainana kristianina ry havana io Efesianina toko 5:7 marobe mankotsika rehefa tonga any am-piangonana zay hoe fenony fananao masina marobe tsika rehefa tena mbola sasatra manoloana ny problema zay vo fenony fananao masina marobe ny olona rehefa anao asan'Andriamanitra zay vo eo vo mivavaka hoe fenony fenoy fa androany ianao ry havana averiko aminao tsara azo ery anareo ataovy marina aminao mihitsy io asan'ny apôstôly toko voalohany toko faharoa io jereo vo nidingana repetera ngery havana nanomboka teo vo tena natsapany zany atao hoe tahaka zao ny atao hoe fenony fanamasina aro tsara io tantara io asan'ny apôstôly toko faharoa teo petera vo tena natsapa zany herin'ny fanamasina tonga ao anaty inona ny zavatra nitranga vavolombelona jerevo tsara nitorotenin'ny petera voalohany ngery ava ny fenony fanamasina eritreretiko izy zany hoe 3,000 ny olona ndray bebaka fahaizana taiza zany teolojia taiza ny anarana an' zany fa ny fanamasina ny fenony fanamasina io le ndresako tamina hoe Kristy rehefa miditra ao anatinao de hiaraka aminao isanandro ary tokony isanandro mbola veriko ihany aza ny rasana any am-piangonana ho avy vo mangataka fahafenona ny fanamasina aza ny rasana efa tratra ny problema misy zavatra sarotra zay vo mangataka n'izany atao hoe fahafenona ny fanamasina fa isanandro mbola veriko aminao mpiasa vielan'ny trandro ianao mpiasa birao natsapan'izany fahateram-baovao atao fenony fanamasina ianao ao an-trano eny an-dalana ao anatin'ny fiara any amin'ny birao zay misy ianao ataovy tsapanao foana zany fenony fanamasina angatao misy Jesosy fenony indray aho toloro saina amin'ny fotoana rehetra vakio moramora ny fahamarinany zany teny toriko aminao zany eo ny asan'ny apôstôly raha te hita ny herin'Andriamanitra ianao mbola veriko ihany aza ny rasana hoe misy organisation ataon'ny fiangonana na hoe ataon'ny pastera na ataon'ny dekona fa fiainana andavanandro veriko tsara fiainana andavanandro aoko fenony fanamasina ianao zany fahatsapany zany ake ravana tena toroko anao tokony iainana isanandro hoy aho taminareo io rehefa manam-potoana ianao mandray an'izao teny zao vakeo moramora fotsiny ange ny asan'ny apôstôly rehetra eo zay revonareo tsara ahitanao an'izany hoe olona fenony fanamasina indra ny zavatra mitramoka eo amin'ny fiainany Jesosy nge ravana tena mahavariana mihitsy fa tena toroko anao modèle anankiray aloha Jesosy le fiainan'i Jesosy jerevonareo tsara every telo taona nanao modèle mihitsy Jesosy tamin'ny toerana rehetra zay nalehany jereo tsara fanontaniana nge ravana zany napetraky ny olona tamin'i Jesosy zany fanontaniana sarotra fa jerevo nge ny namaliany Jesosy azy avaiza moa zany avaiza nahitany Jesosy n'izany valim-panontaniana zany fanamasina ho anaty ianao ry alasy anabavy eo tiany Jesosy ianao ry havana tena
hipetraka ao aminao zany fanamasina zany zay tompony fahalalany tanao le za zao rehefa mamaky tenin'andriamanitra kely ianao mba tiako mba jerenao ohatra fotsiny Korintanina voalohany toko 12 misy an'le hoe ireto ny zavatra entin'ny fanamasina ao nao no ahitanao an'izany hoe teny fahalalana teny fahalalana teny fahendrena ao no ahitanao an'izany fanamasina kely avana mitondra zany da ny teny fahendrena teny fahalalana zany ny fanamasina mitondra an'izany ireo karazana zavatra misy sivono isany fanamasina mitondra an'ireo androany a mangataka aminao a manova révision kely za mino fa be deaibe tsika kristianina manaraka nyzao afatra zao ny fahafenona ny fanamasina tompoko a jereo fotsiny fiainan'i Jesosy isan'andro de jerevo ny zavatra mivoaka eo aminy resahana eo aminy izy misy angeny tena mampipita an'izany mba hiainatsika mandra-pialatsika eto ambonin'ny tany mandra-pialatsika eto ambonin'ny tany zany hoe fahafenona ny fanamasina zany be deaibe ny kristianina metraka fanontaniana foana elentanan'iny zany androany ianao ry havana mba tiako mba ho marina aminao tanojo Jesosy meko anao foana le modelin'i Jesosy manko vavy miresaka ohatran'izao izy vavy mitory-teny de vakikeny tantara hoe ary lasa nivavaka indray izy lasa nivavaka indray izy araka ny tendrombohatra izy moa vao nanomboka nitory-teny de 7 andro sy 7 alina vavaka nge zany faneraserana ary izy misy moa nampianatra an'le Lioka toko 7:20 hoe tsy mety raha tsy mivavaka zany hoe tena mifanerasera ny fanamasina zany nge lavana fampianarana tokony ho atsika tokony ho atsika hiaina zany averiko aminao to hiaina na zao zavatra resahako anareo za ko hoe ravana tamin'ny voalohany mba sahirina ihany tokoa mametraka fanontaniana maninona aza misy mpanompon'andriamanitra ohatran'izao maninona tsy de mahita an'izany mamaky boky be deaibe a nahita misy aro karazana mpanompon'andriamanitra marobe zay tena nalaza teto am'ty zao tontolo zao ty tao Billy Graham tao Rion Guissot tao Rebonke tena mametraka fanontaniana misy ary avana teny entalina teny ahoana no ahitany reto mpanompon'andriamanitra ny zany zavatra za fa rehefa teny anagadaka tamin'ny tompo de io fenony fanamasa ataovy marina aminao ry havana zany ikombaky ry havana eritreretra zany hoe itony mandra-pialatsika eto am'izao tontolo zao ke ry havana misy ady atom-panahy tena milazana ireo zavatra be deaibe niodinao anatin'ny saina ireo problema any am-toeram-piasan'ireo misy atom-panahy be deaibe etsika ratsy ny fanamasina ny manampy anao miaraka aminao manome vahaolana tena milaza anao tena sarotra entinao manatrika ny roadrofo fatelo ny fiainam-pahamasinana amin'ny Romanina toko 12 nahitanao ty atolory ny tenanao fanatitra velona maso sitrak'Andriamanitra de ny fanompom-panahy mety ho atao zany de diotrary io fiainam-pahamasinana io raha mahitan'io anao amin'ny teny frantsay izy hoe consécration misy tenin' Jesosy zay ry havana any amin'ny Luka toko 7 ny 7 raha misy te hanaraka aoko izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliana ka anaraka isan'andro ity fiainam-pahamasinana ity ry havana mbola averiko indray mandeha ny fanamasina ao anatinao ateraka io tenin'Andriamanitra io no mitondra n'izany fiainam-pahamasinana zany mba ho hitan'ny olona manodidina ny fomba fiteny ny fomba fiaina ny fomba fanao rehetrarehetra jeren'ny olona nge tsika ry havana jeren'ny olona tsika kristianina isan'andro mandeha mianatra ianao mandeha miasa naiza toerana misy atsika ho jeren'ny olona tsika takan'i Jesosy nivoaka ny trano nge jeren'ny olona takandry Petera ry feo-mpianatra nge jeren'ny olona tsika ry havana jeren'ny olona misy fiainam-pahamasinana mbola veriko tsara fiainam-pahamasinana raha somary miverina kely ato am'le hoe vavaka angatao ry havana ny fanamasina tena toroko anao
resao mihitsy manova serasera betsaka amin'ny fanahymasina ianao a anome anao zany tanjaka fahamasinana entinao mandeha entinao miady tsara ny finoana isan'andro nangataka amin'ny tompo mba tena mba hoe reto zavatra telo reto mba ho zaraiko aminao fa manaraka tsy fato aloha fa raha mbola meny ny tompotombonandro a mbola ho toizako ty afatr'andriamanitra ty androany fa tiako apetraka aminao ro zavatra telo ro entinao manatrika ny fiainana ro zavatra be dehibe isan'andro manatrika atrehatsika reo a voalohany indrindra atovy marina tsara aminao ny fampiaraham-baovao faharoa atovy marina aminao tsara ny fahafenoana fanahymasina ary fahatelo atovy marina aminao tsara zany hoe fiainam-pahamasinana isan'andro manam-pialanao eto amin'ity tany fandalovana ity izany na ry havana sotra ny tompo lehibe any amin'izay fotoana izay aloha zay iloko marimarina fa amangy ianao Jesosy ary tiako anao mba tena tsapa iainanao amin'ny fiainanao zany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zany zay no afatra ary faranako mibavaka izany afatr'Andriamanitra zany misaotra anao maha Jesosy tompo a misaotra indrindrany amin'ny afatra zay napetrako tato amiko zaraiko tamin'ny olona androany vangeon'ny maso sy ny sofina rehetra zay nandre an'izao tompo mba asapan'ny fahavelomanao fa tsy miovy anao maly anio ary mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo nometrahako izany bavaka izany amen.